Tamin'ny 1 vao nanomboka ny fivoriana tetỳ amin'ny lapan'ny Tsimbazaza, raha toka tamin'ny 10 maraina no fotoana ny fanomezana ho an'ny rehetra. Naharitra adiny 4 be izao ny fitanisana sy ny famelabelarana ny asa vitan'ny fanjakana nataon'ny Praiminisitra. Teo amin'ny famerana fotoana fandraisan'ireo député fitenenana no nanomboka ny ady hevitra 4 minitra hoy ny solombavambahoaka manoana fitondrana. Tsy ampy kosa izany hoy ireo solombavambahoaka sasany satria fotoana anapotsirana ny marary ny vahoaka izao fotoana izao. Solombavambahoaka ny maro fanontaniana fa zay nanay proportion 4 minutes sototo. Raha mijerytsika dia efa mitelora tolakandrotsika zao raha atao ny kajikazy raha samy manana 4 minitra dia ao anatiny tafiditra ao anatiny roano tsara no andraisana fitenenana miaraka amin'ny famalian'ireo membre gouvernement ka osindrina izany 4 minitra zany misaotra. Karaha ohatra ka miaino amin'ny fanehoan-kevitsika dia saika ireo amin'ny vondrona mapara no mangataka 4 minitra dia hoy aho hoe aleo ny mapara zany 4 minitra raha hiteny zareo fa izay kosa dia hiteny tsy ampy zany andriamatofoloa 7 minitra farafahatelo mangatanay andriamatofoloa. Raha ohatra be loatra amin'ny mapara ny 4 minitra afaka ianarony azy fa Kabary efa mahazatra isan-taona no nataon'ny Praiminisitra nandritry ny adiny 4 hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina Androany. Isan-taona dia mitanisa zavatra toy izao ny lehiben'ny gouvernemanta, saingy mba misitraka izany tokoa ve ny vahoaka malagasy hoy ny fanontaniany Maître Antra Razavamanantsoa. Tsy fitanisana zavatra mandritry ny adiny 4 no andrasan'ny malagasy fa vahaolana mipaka any aminy manoloana ireo olana menjady aminy toy ny resaka jiro sy rano manerana any Madagasikara. Ny fanaraka tamin'le mise en œuvre le fampiarana an'le programme général de l'État ve le zavatra natao sy le tatitra natao zay mila fatarina ihany koa sy mila ampahafantarina le vahoaka. Ny fahatelo ny fotoana dia tsy ampy ho an'ny solombavambahoaka rehetra vao mahita isika moa zany eo dia 4 minitra no angatahany maron'ny solombavambahoaka avy amin'ny maronisa dia efa zay zany le top hoe 4 minutes ihany. Izay zany dia ahafahana manafoy ny fandraisam-pitenenan'ny tsirairay izay fimpitoana zay. Ny fahaefatra dia iaraha mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izao raha tsy teny fotsiny hoe ny délestage ny jirama ny rano tsy fandriampahalemana sy ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa mijery izany tsika dia tsy arakaraka le tatitra zay nenontsika teo le izy. Ny vahaolana efa elontsika no naheno isan-taona misy foana hoe misy vahaolana foana. Dia isan-taona misy zavatra mitranga ohatran'izao foana. Miandro ny grève foana ve zay vao misy famahanan'le olana ohatran'ny mpianatra teny votovorona zany. Migrève aloha dia asiana bombe lacrymogène dia avy eo mena jiro dia mena rano dia mamono afo. Fa ho an'le vahoaka ray manontolo mihitsy izay tsy mahazo migrève, tsy mahazo miteny, tsy mahazo mihetsika dia sady tsy mahazo migrève ianao, tsy mahazo miteny ianao, tsy mahazo manao fihetsiketsehana dia voatery miaritra ao anatin'izay aizana sy tsy fandriampahalemana sy tsy fitsinirano zay. Manoloana ny fampiatsoana ny ministry ny volana nataon'ireo solombavambahoaka ny fiandohany ity herinandro ity dia nanambarany teo anivon'ny vondrona parlementaire firaisan-kina fa isan'ny antony fampiatsoana no kasain'ny fanoherana natao ny lahadinika. Nosakana nefa izany kanefa izao miantso firaisan-kina ihany ireo maronisa manoloana ny olana lalovany ity androm-panjakana ity. Dia izahay le miteny foana hoe isika dia mandrora mitsilany satria fahafahana sy fahafahana na fahefana meny ny lalam-panorenana ny antemera-pirenena no mandrafitra ny teti-bolam-panjakana. Tokony mijery ny teti-bola ho an'ny antemera-pirenena aloha dia mba mandeha tsara mizotra tsara ny androm-panjakana fa tsy mahavita manao an'izay koa le solombavambahoaka satria ao le tsindry ao ny discipline de parti ny maronisa sisa dia manjary mangatopo mangatakatiny lava zao dia lasa ny ministera ny fitantanam-bola no lasa mifehiny vola eto anivony antemera-pirenena dia normal be raha ohatra ka misy fitabatabana sy fimenonana any dia ny zavatra hitan'ny solombavambahoaka hoe tokony atao dia hoe fampiatsoana ny ministry ny fiantsoana fa tsy fampiatsoana fiantsoana ny ministry ny fitantanam-bola. Zay nefa ny avy aty amin'ny fanoherana ny teny hoe ao anatin'ny ordre du jour zay natokana ho an'ny fanoherana le ordre du jour fixé par l'opposition dia tsy nampidino ao anatin'ny ordre du jour ny antemera-pirenena le izy kanefa izahay afaka nampiantso ary zay mihitsy programme hoe manao interpellation na ministre izay masahana ny fiainana kapobeny izay mararetsika rehetrarehetra io anisan'izany raharaha eto anivon'ny antemera-pirenena sakanana izahay
dia izay nyvokany zany lasa miantso le ministra zay tokony hoarovany ny solombavambahoaka dia tsy mahavaolana nefa izay satria izy mbola misy eo ambony mbola misy conseil des ministres, mbola misy premier ministre, mbola misy filohan'ny république dia tsy mahavaolana zany. 20 ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherany eo anivony antenimieram-pirenena. Nanamafy izy ireo fa tena iady ary vonina iady ho an'ny vahoaka atrany. Ankoatra izay, zava-dehibe ny fahatonga vatsainy ireo solombavambahoaka hafa manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana misy sy mitranga eto amin'ny firenena. Tsy misy marika milaza eto amintsika fa mandroso i Madagasikara, manondromena avokoa ny tondro rehetra ary aina ipika tanteraka atsoatsy raha tsy manova famindra amin'ny paikady politika ho an'ny fampandrosoana ny mpitondra, hoy ny filohan'ny antoko fivoy androany. Nanamafy ity solombavambahoaka ity fa ny jiro tapaka iandry no tondro hitany rehetra fa maro ireo olana mitranga any anatin'ny vilanim-bahoaka any, hoy ny fanamafisana. Araka ny tatiny Banque mondiale dia plus de 80% ny population malagasy dia tafalatsaka ao anatin'ny fantrana lalina maherin'ny 700 ny tanora ihany koa dia tsy miasa tena efa mirehatra tanteraka zany. Raha jerisika ny secteur économique, ny social sy ny rehetrarehetra dia saika mirehatra daholo. Raha mijery makany amin'ny fanabeazana tsika zao ny resaka recrutement sy ny sisa dia efa mitaraina koa ny olona fa tamin'ny 2021 sisa no tamin'ny 2021 voaray farany ireo normalien ireo. Raha miresaka ny resaka énergie indray tsika dia ninona ambala, ninona azavaina, ninona hotenenina dia tapaka lava ny jiro ary mihoatra ny 12 ora ny fatapahana amin'ny toerana sasany. Dikan'izay dia zao efa tafiditra ny atokantrano ny olona mihitsy ilay tsy fahaizana mitantana fa efa tena sahirana ny olona ary tena hoe mahantra ny olona fa ilay jiro tapaka ny lasa tondro. Hita ny vahoaka malagasy hoe misy tsy milamina ilay fitantanana sy mifandrindrana ao fa raha ny zavatra rehetrarehetra dia efa saika mirehatra daholo ny tondro mena ao anatin'izay fitantanana ny firenena izay satria misy tsy mety loatra ilay fitantanana. Olona tsy fahaiza mitantana no mitranga eto amin'ny firenentsika, hoy hatrany ity solombavambahoaka ity. Tsy mifantoka amin'ny tena fampandrosoana ny fanjakana fa mandany vola amin'ny zavatra tsy lahara-pahamehana, hoy hatrany ny fanazavana. Meko ohatra ray isika hoe ao anatin'izao tondro mena mirehatra 20% ny olona mahantra, 70% ny tanora tsy miasa dia mieritreritra vetsika hoe lakarivo ny priorité ohatra. Ao anatin'izany ary andaniam-bola betsaka, ny eritreritra vetsika tao anatin'ireny tsy fisina be dia be ireny fa teleferika no andaniana ataontsika hoe 750 milliards mahery. Dia izany zavatra izany tsy hainy mandrindra sy mandamy malizy. Nanamafy hatrany ity solombavambahoaka ity fa mitaky fahaiza mitantana ny fitondrana firenena. Firenena tsy misy korontana ara-politika na nandalo krizy ara-politika i Madagasikara, kanefa ndraiky amin'ny 20% malagasy dia sahirana ary mitombo isan-taona ny fahantrana. Tsy fahaiza mitantana izany, hoy ny fanamafisana. Lanteny anivony antenimieran-doholona ny tolo-dalàna mahakasika ny fitondrana ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapan-kevi-bahoaka. Araka ny fanazavana dia tolo-dalàna ho fampitoviana ny lahy sy ny vavy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana. Nilaza kosa ny teo anivon'ny firaisamonim-pirenena safidy fa fanapahan-kevitra goavana ny fikitiana ny lalam-pifidianana. Mila jerena amin'ny antsipriana izany, hoy ny safidy, mba ahafahana mametraka lalàna ifanarahany rehetra ary izany no anoanana ny hevitry ny voamera maleo tena amin'ny sanany fifidianana na ny génie, hoy ny fanazavana. Fanan'izay zany mangataka foana ilay hoe amafisina ao anatin'ny lalàna ilay fahanerena ny ratoko politika ampahafantatra ny olona avy aiza ilay vola ampiasainy zareo fampelezan-kevitra. Ny fitohizana iny tsy ny hoe raha voafita ilay olona sao dia efa misy rafitra na olona nanery anazy noho ny vola nampiasainy tamin'ny nandritra ny fampelezan-kevitra anankiray iny. Ho anay manokana koa amin'ilay fanavaozana ny lisitry ny mpifidy efa tany amin'ny taona 2020 izay nametraka an'io hoe tokony omena rafitra hafa toy ny instat manatanteraka an'io dia anjaran'ny CENI indray manao karazana ohatran'ny validation an'ilay liste satria amin'izao ny CENI no manao an'ilay asa dia izy koa no miteny an'io hoe mety io listre io na dia miteny raha ny lalàna zao ohatran'ny hoe afaka jerevana ilay listre fa ohatran'ny ahoana tokoa moa izany hoe azo jerevana izany satria raha nay firaisamonim-pirenena raha tsy omeny zareo indray n'ilay listre satria hoe misy indray ilay fiarovana n'ilay mombamomba ny olona tsotra anankiray dia asa nazontsika amin'izao hoe ohatran'ny ahoana marina no resaka lalàna io. Anisan'ny takenay foana koa amin'ilay resaka hoe tokony hatsaraina ny lalam-pifidianana ahafahana manasazy ireo izay tsy manara-dalàna, tena manasazy araka ny tokony izy. Ny tiako raisina amin'izay misy n'ilay CCFVP
lay manery an'ireo toko politika ny teny lalàna zany hoe tokony anao tatitra ny atoko politika fa tsisy manery any hoe karaha tsy manao izy dia maninona raha ny zavatra hita hoe tsy manaraka ny lalàna lay ao anatin'ilay tatitra zareo dia maninona tsisy tohiny izay hoe dia maninona hany ka lasa ohatrany hoe tsisy dikany. Raha tsy ny fanovana lalàna no atao dia sarotra ny heverana fanovana mahalona ny zava-misy ara-pifidianana eto amintsika ho hiatrany teo anivon'ny safidy. Tsy tokony horaisina fotsiny ny hevitra voarakitra an-tsoratra fa tokony avadika lalàna iraisana izany hoy ny fanamafisana. Raha itena ohatra zao hoe fanavaozana ny lisy mifidy foana ny raisina hoe misy fifaniliana andraikitra eo amin'ny sefokotany sy ny tompona andraikitry ny kirakira eny anivon'ny SID le any amin'ny CENI zany zao tsy mila fanavaozana lalàna fa ohatrany hoe finiavana hanatsara ny fomba fiasa zany tsy mila fanavaozana lalàna fa raha ny teneniko teo hoe le fanerenana ny toko politika hoe anao tatitra dia tsy maintsy ny lalàna mbola lalàna koa no miteny an'le fehim-potoana le hoe ohatra hoe ny fanaovana contentieux électoraux ny lalàna fantatra moa aloha dia miteny hoe 3 volana ny ao amin'ny conseil d'état ny tokony mamoaka le izy fa ny CENI nampafantatra anay hoe tokony 6 volana dia ny tsara ho fantatsika fa zahay tsy mahita an'izay lalàna izay mihitsy hoe aiza ilay lalàna miteny hoe 6 volana fa tsy 3 volana zany zao anatin'le hoe lalàna no misy zavatra fandroiroy be ao anatin'le izy dia hoe raha tena misy ny zavatra hoe tsy maintsy lalàna tokoa manovana azy. Raha tsy ahivina moa dia efa nilaza ny filohan'ny CENI fa tsy maintsy misy ny dingana arainy voakitiana ny lalam-pifidianana. Isan'izany ny fakan-kevitra ataon'ireo mpisehatra ara-pifidianana rehetra andrasana ny toinjy. Olana goavana eto amintsika ny fampiasana zaza tsy ampy taona. Isan'ny ahitana zany fampiasana zaza tsy ampy taona izany ny eto Antananarivo ka ny asatrandro no be mpisehatra eto afovoantany. Maro amin'ireo ankizy miasa antrano eto Antananarivo ireo no avy any Ambositra sy Vakinankaratra ary Ambatondrazaka raha ny ankom-baovao azo. Milaza ny fikambanana miady amina fampiasana zaza tsy ampy taona fa maro ireo antony mahatonga izany eto amintsika ary isan'izany ny fahasahiranana sy ny kolontsaina. L'auto esclavage manko zao lasa hoe esclavage moderne ny anaran'ny fampiasana ny ankizy tsy ampy taona atao mpiasa trano. Iny zany eto amin'ny afovoantany no tena betsaka azy. Ary ny mamatsy azy izy ny zareo ministera raha ny antotana tatitra azony zareo zany ao amin'ny ministère du travail dia na ny faritra Ambositra sy Otmatsiatra sy any faritra Ambatondrazaka ny tena mamatsy ny eto afovoantany mampiasa ankizy tsy ampy taona. Dikan'izany hoe afovoantany zany ny tena anisany misy an'izay hoe esclavage moderne izay. Raha mijery tsika ny findradrahana kosa ny ankizy ampiasaina fitrandrahana renaky-bontany any amin'ny tsimo tena betsaka amin'ny resaka mika ao zany tena betsaka fa eto tany eto voantany koa zao dia efa misy an'io satria le miasa vato. Ny any faritra rehetrarehetra indray dia tratran'le hoe culture sy le hoe ina moa izy teo patriarcat filazan'ny zareo ndraiky paty azy rehefa feno vata zany ny zazavavy na dia mbola tsy feno 12 taona raha dia amprisihana andeha anao asa izay matetika fivarotan-tena no mefarany dia any faritra zany tena ahitana ny exploitation sexuelle io izay ao anatin'ny pure forme de travail ihany koa. Tsy maintsy miainga amin'ny fanabeazana ny rehetra no azahoana miady amin'ny fampiasana ankizy tsy ampy taona. Mila ampafantarina ny rehetra ny zony ankizy ho hiatrany ny fanazavana. Dia eo anatin'izay fitadiavana mihitsy an'izay hoe statistika sy données zany zay isika ao anatin'izahay ao anatin'ny CNPE miaraka ministère ny population fa mbola tsy ampy ny données atsika eo amin'izay resaka statistika sy données zay fa ao anatiny mihitsy tsika fitrandrahana azy. Tamin'ny 12 juin no itesy UNICEF niaraka namoaka ny tatitra momba ny fampiasana ankizy eran'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny atao hoe appel de Durban tamin'ny 2022 mahatonga 2025 ity dia ny tokony hoe tanjona hoe tokony atao tsy misy tsony ankizy miasa fa tsy tratra izay tanjona izay fa kosa nisy ezaka be satria 20 millions d'enfants no efa afaka ao anatin'ny sehatry ny asa tao anatin'izay fotoana izay betsaka izany 20 millions izay ary ho an'ny Afrika ny tena betsaka hoe tsika ao anatin'ilay Afrika dia ny anisan'ny voalaza fa hoe antony ao zany le fahantrano indrindra ty Afrika dia voatery ny ankizy ampiasain'ny ray aman-dreny na izy mihitsy koa ny tonga dia manoko tena hitady sakafo ho an'ny tena ny miasa ao
mety hoe tsy voafehy ihany koa ny eo amin'ny fiterahana moa zany démographie nilazana an'izay amin'ny teny frantsay ary indrindraindrindra eo koa moa zany a ny fahitana anazy hoe ny tsy fandraisana efa miena miara-bola eo amin'ny resaka protection sociale le protection sociale mihitsy koa zany no tena anisany hita fa manjary miemotra eo amin'ny fanampiana ny tany rehetra satria miena ny vola zay entin'ny mpamatsy vola anampiana ny firenena amin'izao fotoana izao momba ny protection sociale tsy azahoana miady amin'ny fahantrana. Mitako fiaraha-mientany rehetra ny eo anivon'ny vovonana PFSE mba ahafahana miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona mitranga eto Madagasikara. Nandritra ny kongresy ny federasiona iraisam-pirenen'ny taranja judo na ny IGF no tanterahana omaly tany Budapest, Hongrie dia lano filoha lefitry io federasiona io fandroany i Siteny Randriana Soloniaiko. Tombotsoan'ny malagasy izao nalany any Siteny Randriana Soloniaiko izao hoy ny fanazavany satria ahafahany manohana bebe kokoa ny solotenan'i Madagasikara amin'ity taranja ity. Tanteraka androany moa ny congrès international ny International Judo Federation ary manana vaovao mahafaly isika malagasy fa ny tenako tompoko dia lany indray ho vice président fédération internationale judo mondial izany tombotsoa lehibe ho an'ny malagasy le izy satria naninona satria afaka afahantsika manampy ireo judoka atsika malagasy judoka africaine tant que zaho koa moa président ny Union africaine de judo aza dinona wa une victoire ny malagasy in dans football satria président Ahmad no président ny CAF tam'izany fotoana zany ary tombotsoa ho an'ny malagasy zany zavatra. Voafidy tanana ny federasiona iraisam-pirenena atao anatin'ny efa-taona manaraka kosa i Marius Fizer izay marina fa efa nitazona io andraikitra io nanomboka tamin'ny taona 2007 ary feptom-piasana fahaenina ho azy izao fahalanina izao. Nilaza moa ny tenany fa raha amrahina ireo mpitantana ny taranja judo dia hery kokoa noho ny hatramin'izay. Vonona hiatrika ny ho avy ampitokina sy ampahavononana ny tenany sy ny ekipany. Nitrangana lozam-pitaterana nabakabaka Natsiravina tao amin'ny seranam-piaramanidina Ahmedabad tany avaratra andrefany Inde androany maraina. Fiaramanidina Boeing 787 any compagnie Air India mampitoy any Ahmedabad renivohitry ny faritany Gujarat ho any Gatwick, Londres no nipoaka sy nianjera fotoana kely taorian'ny aingany tamin'ny 2:30 minitra orany any toerana na tamin'ny 10:09 minitra any Paris. Ny antso vonjy ireo mpanamory saingy avy eo dia tsy nisy intsony azo ny fandraisana araka ny vaovao. 270 ireo mpandeha nentin'ny tisidina larana 170 ity ka 2 ireo mpanamory 10 hafa kosa no mpanampy ny mpanamory. Teran-tany indianina ny 30 tamin'ireo mpandeha. Britanika kosa ny 30, Portugais ny 7 ary Kanadiana ny 1 raha ny vaovao avy amin'ny polisy. Tsy nisy niangana fa namoneny avokoa ireo olona 270 tao amin'ilay Boeing 787. Vatana mangatsika 400 no efa hitandreo mpitandro ny filaminana ao Ahmedabad. Samy nanamafy ny fisiany loza na ny teo anivon'ny Tata Group, tompon'ny Air India na ny fitondrana indianina sy britanika ary samy naneho fiaraha-miory amin'ny fianakaviandreo ny aram-boina. Ny kompany Boeing koa dia efa nilaza fa efa andalam-panangonana ny vaovao rehetra momba ny nahatonga ny loza. Lahara-pahamehan'ny Air India ny fanohanana ara-tsaina sy ara-moraly ireo fianakaviandreo ny aram-boina raha ny vaovao ihany. Ny aingatonina zatra ilay fiaramanidina, saingy vetivety taorian'izay dia tsy nahatana ny ahavo araka ny tokony ho izy ary ny fandona tamina trano tokony 2 kilometatra miala ny seranam-piaramanidina. Ora vitsy taorian'ny loza dia niparitaka tamin'ireo fahitalavitra vitsivitsy manerana ny Inde ny sary maneho ny setroka, ny afo ary ny potipoty zavatra avy tao amin'ilay fiaramanidina. Isan'ny be mpandeha indrindra any Inde ity sidina ity. Ny lozam-piaramanidina goavana ny seho tany an-toerana dia izay nitranga ny taona 2024 izay vokatry ny faharatsy ny toetrandro. Tamin'ity indray mitoraka ity kosa anefa dia tsy izany no niseho fa dia andrasana izay valin'ny fanadihadiana.
Isandreo tanan-dehibe ao amin'ny fanjakany Kucharad i Ahmedabad izay ahitana mponina 8 tapitrisa. Seranam-piaramanidina isan'ny be mpampiasa indrindra any Inde ny ao Ahmedabad izay eo afovoan'ny tanàna. Notapahana avokoa moa ny lalana ao amin'ity tanàna ity taorian'ny loza. Tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanao ezaka mafy ny kompania ampitaterana Air India amerina ny heriny amin'ny sehatry ny sidina sivily. Mety hanohitohina mafy izany fanarenana izany izao loza be izao. Ny orinasa Boeing moa dia nilaza fa hanampy ny Air India manoloana ity loza ity. Nanao sony fifanarahana ankabeny mba nalefahana ny disadisa ara-barotra izay efa naharitra volana maro io Etazonia sy Chine. Ahafahany Etazonia manondrana indray ireo akora manandanja sy mineraly sarobidy izay tena ilaina amin'ny indostria ny fiara sy ny teknôlôjia izay voarara tany Chine hatramin'izay io fifanarahana io. Miandry ny fankatoavan'ny filoha roa-tonta dia i Donald Trump, filoha Amerikanina, sy Xi Jinping, filoha sinoa moa izany rehetra izany. Nilaza i Donald Trump fa azo raisina hianatra any amin'ireo université Amerikanina indray ny mpianatra avy any Chine ho setry ny fifanarahana io. Namaritra koa ilay fifanarahana fa niena ho 520 isanjato ny abatseranan'ireo entana avy any Chine. Fitambarany abatelopolo isanjato no heverina anan-kery tamin'ny fifanarahana tany Genève tamin'ny volana May lasa teo sy ny aba 520 isanjato napetraka tamin'ny entana sinoa taloha no nahazona io tany aba vaovao napetraka io. Matotra ny fiara-miasa eo amin'ny filoha Donald Trump sy ny filohan'ny FIFA Gianni Infantino manoloana ny fikarakarana lalao fiadinan'ny amboara eran-tany eo amin'ny taranjabaolina kitra izay atao any Amerika amin'ny taona 2024. Afaka tonga any Etazonia izay rehetra tia hanatrika izany fifaninanana izany hoy ny fanazavana hianaka sy hankafy ary hankalazan'ny baolina. Fanambina petraka ny hamendrika indrindra ity mondial 2024 ity no sady hiavaka amin'ireo fifaninanana rehetra nisy hatr'izay. Ratsahivana, samba teo amin'ny tantara no misy firenena 27 andray anjara, raha 13 izy ireo tamin'ny farany teo. Lalao 500 no atao ka hiparitaka amin'ireo faritra 40 Etazonia, Kanada ary Meksika mandritra ny 5 herinandro. Araka izany dia mila nelana kilometatra maro ireo kianjandray ireo lalao ka mety hisy fiantraikany eo amin'ny tontolo iainana toy ny fitombon'ny fandefasana entona karbona no ireo fiaramanidina hitondra ireo mpilalao, ireo ekipan'ireo NVAC jery sy ny fitaovana miaraka amin'izy ireo ary ihany koa ny mpanohana. Mety ampiakatra ny maripana ara-politika ihany koa anefa ny resaka abatseranana napetraka Trump sy ny famerana ny mpizahatany hiditra ny Etazonia. Manamafy anefa ireo tanàna any Amerika fa ho raisina mpanajana avokoa ny vahiny ho avy ao Los Angeles ary ahita lalao mahafinaritra. Izany no atao dia ny mba hisian'ny fifampitokisana eo amin'ny rehetra. Tsy manainy amin'ireo mety olana ireo kosa anefa ny FIFA izay manantena tombony ara ekonomika mitetina $110 Mariana fa amin'ny taona 2024 dia fanalavitra kokoa ny toerana andrainy lalao satria firenena 4 amin'ny kontinenta telo samihafa no andrainy lalao hiadinany amboarenan-tany momba ny baolina kitra. Voamarina treto fa olona 770 farafahakeliny ka ankizy mpianatra ny efatra tamin'ireo namony ainy no nitondra andranon'amely tany Kaporion any amin'ny tapany atsinanany Afrika Atsimo omaly alarobia. Nambarany manam-pahefana fa mety hitombo ny isan'ireo maty ireo satria mbola mitohy ny fikarohana ireo olona tsy hita hatramin'izao. Olona 100 maro koa ny voaterina findramonina indrindra ny tao Ortombo sy Amatol no izao oranandro mamanala izao. Eo koa ny fahapotehan'ireo fotodrafitrasa ny fihotsahan'ny tany. Nandravarava ity faritra ity nitondra drano taorian'ny fahatongavan'ny rivo-doza sy oram-be noho ny fikorontanan'ny toetrandro izay niteraka rivotra mahery sy oram-panala tany amin'ny faritra sasany any Afrika Atsimo. Ankehitriny dia ny fotony ny mpitondra sy ny ekipa vonjitaitra manombana ny fahasimbana manampy amin'ny famonjena ary miresaka mivantana amin'ireo fianakaviana trapahavoazana ka voatery alefa eny amin'ny fitoerana fandraisana olona. Naneho fiaraha-miory tamin'ireo fianakaviana veriavana no manam-pahefana ary ny antson'ny vahoaka mba hitandrina sy hanaraka ny toromarika omen'ny ekipa amsahana ny loza voajanahary. Andro fahatelo amin'ny fikarohana sy ny fanavotana ny androany alakamisy ary miezaka mamantatra ny olona mbola tsy hita ireo tompon'andraikitra miaraka amin'ireo fianakaviana veriavana. Matetika ny firotsahan'ny ranomandry sy ny orana rehefa ririnina toy izao a Afrika Atsimo raha ny fanazavana. Marefo dia marefo koa ity firenena ity manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro ka ankoatra ny tondra-drano dia mafy be koa ny haintany sy ireo loza voajanahary hafa any an-toerana raha ny fanamarian'ny tahiry miatso eo anivon'ny firenena mikambana.